Andongo tantatra no soratan'ny Harivonjy Olalaoviny Fiderana Silvia Tainanantenaina Sarobidy Safidy ary Mananjara nandray feo Rivora Zakasala sy Njakaraly Arson nalaty tosa Safidy Tainjanahary. Telo volana sahady izay no nahafatesany dada. Mitovy ny androandroany mihitsiko. Toy ny vao omaly ery izy ilay nananatra hoe na dia misy aza lesany kisendrasendra aleo mitoika amin'ny enta-maso ihany. Tsy hoe tsy mino lahatra izy fa ianao koa mandahatra no avinao izy. Eny lesary dadako. Nefa tamin'ny indray mitoraka iny tsy hainao no nandahatra ny fahafatesanao tsy ho avy. Raha ny filazany nanatry masony loza dia alika nanapaka na tonga anao hivoaka ny arabe ka nampifatratra anao tany amin'ny andrin-jiro. Tena tsy nampoizinao mihitsy moa izany indry dada. Inona indray izany izao mahavariana ny lahatra ireo? Ay vendry e. Sady miandraindry ihany mahatsiaro tsara ny dada re. 3 volana androany eny izay nalasa azy. Ay, tsy manamaivana ny fahatsiarovana azy fa avelao ilay tsy azo ampiadanana amin'izay izy Izay no efa lahatra ho azo soantsika. Izany moa mampaninona anay. Lesona nataontsika fotsiny no niteraka adihevitra tato anatin'ny saiko tatoko. Satria ohatra nisy fitenin'ny dady izay vao tenin'ilay prof teo dia tonga dia nitamberina tao an-tsaiko daholiko. Fa inona izany? Oka raha ngahy hijanona izany ndry ihany no niteny teo hoe avelao izy andram-piadanana amiko. Marina izany. Sao dia mifoy eo koa izy. Ndry koa. Andao amin'izay raha ngahy ody. Sady koa ve? Aleo raha ngahy moa dia aloha fa tena ohatra ny be dia be any dia voarazo androany. Ny lahy koa. Zary ve lesy tsy maika dia lahy mahay be io indray ve? Ndry koa izany kamokamo mianatra mihitsy tato ato. Indraindray aza moa manapaka mihitsy. Fa migitrika ve ndry amin'ireny samaka izy? Rehefa tsy tiako ny prof dia kamo aletsy ny akatia. Rehefa tsy tiako koa ny taranja dia iny koa antsita. Tsy mety ny lesy izany. Mialahy amin'io vao maika tsy mahay nefa ny saram-pianarana aloha ihany. Ka rehefa manahirana ny saiko dia ajanoko e. Mba eritrereto ihany fa tsy izao ange izany nitsindraindry. Andao ody ka? Dia aza mandeha mafy be fa tsy tiako ilay tonga alohan'ny trano ka. Fa ahoana mihitsy e? Ka lasa ohatra ny soalafa kely ny tenanay lesy rehefa tonga ao an-trano. Izay? Iraka lesy izany nataon'ilay mama kelinay ao izany rehefa mbola tsy tonga dada. Ay ve? Dia anao izay rahana tonga amin'ny dadanareo izany re? Ie, arak'ela tsara. Ianao arorima. Aleo ary izany mandeha amin'ny antonontonona dia izany aza fa ilay andro koa ny mora maiziny e. Dia mba makitaraka kely lesy ny mpifankatia. Fotoana hafa mihitsy kosa raha angaha nanaovantsika an'izany. Izao aloha mba miara-mody fotsiny. Efa azo lasaina hoe mampiaraka aritsika izao koa. Ndry tia koa. Oriny fa asatratrarina roviana indray izany io ataonareo io e? Zaitra tokony efa ho vita alohan'ny Pâques ty rina. Tokony efa ho vita ihany izy ty raha ny tokony ho izy fa tsy haiko e. Misy fotoana badenina kely mihitsy dia mijanona mihitsy aloha tsy manohy e. Badenina onikory fa misy marary nga sa ahoana? Ka tena tsy haiko reo fa rehefa miasa elaela dia ohatra ny donto be izany ny sofiko e. Manjavozavo ny masoko dia rehefa tratran'izay dia makaina satria tsy mahita n'inona mihitsy. Tato ara moa dia tena matetika mihitsy izay mahazo Fa efa ela ve ny tratran'izany? Ka
tatoato mantsy anao vo herinandro anam'izay de zay ange no antony nahataraiky an'ity zaitra ray ity. Tena ohatry ny mamperitreritra ihany zany ry neny so de tokony mba makany amin'ny dokotera any aloha tsika hanara-masana izany zavatra fa mahazo anao zany Hoako zao aloha re mbola tsy de maninona nge zao ny ahiko anerineny de zao raha sanatria zany mbola mitrango zany ka amin'ny fotoana tsy maheto anay mihetsika de inona ny ataonao? Tsy maninona aho mantsy anao. Milaza aminao ihany rehefa mila mandeha mpitsabo tsika. Eny ary fa na de zany aza manao reraka be neny Eny re tena tsapako miomby any aloha ty aretiko ty. Le izy koa tena aretina afako. Tsy maninona eo ianao de tambokeo mitranga daholo ty malaise rehetra ty. Za tsy te hiteny amin'le zanako fotsiny hoe efa ela ihany ane no mitranga zao iny zao de ampiasa saina azy indray. Tsaroko efa nisy tranga ohatr'izao ihany fony fahavelon radera fa tsy niverina tsony. Sioka. Taiza moa no nale tamin'ireny? Ka to tsy nandeha dokotera ka niaraka tamin'ny fotsiny de naka an'le ravikazo natao fanafody tamin'izay fotoan'izay. Tena zay mihitsy tari akaiky ny pompe tari fa tamin'izay aloha ny tezerany rina hoe manambola ividianana fanafody ihany ve nareo de ravin-javatra reny nosotrona fa to resy lahatra ihany izy no farany tamin'izay de nangina ary maninona moa raha andeha akany indray ataoko fanafody ato tena leo zay mihitsy ny ataoko ka. Tena raha koa aloha le fitiavam-bolany natao ampianarana ato ka lasa misy an'izany polycope fidiny zany indray hono isaky ny taranjako. Le izy raha de mivony andony tao ampianarana de efa nilazaina tokony tsy nampaninona ihany fa efa zao isasako zao kosa vera ngany toana. Sady tsy de azoazo ny saiko de ao amin'ny tsenan'le tale ihany no asaina anaovana amin'ny photocopie-ny taratasy rehetra anaovana boky. Vola miditra be ho azy zany izay mpianatrako. Tena fitiavam-bola tafahoatra ka. Za aloha mbola tsy sanilazana izany tamin'iny fa asa koa zao izay azo azy raha maheno an'izany aoko. Manao iny lahy? Oay. Efa navita an'le polycope ve lality? Orima koa dia manaitra ka za mihitsy anie zao mahavaka ny saiko io tena fetsy loatra ry zareo Rorima sady tsy rariny koa le tsy filazana azy mialoko. Ka za koa nga moa mbola lazany tao an-tranonay tsy maintsy le ramamakely iny mantsy nilazana azy zany nefa siora fa tsy ahazo an'izany mihitsy satria tsy ho lasainy amin'ny daty zany. Ka nindry ary anie zany misy chance ihany mba ahafahana mahazo nahoana hoe laka ka tonga de resahindry mivantana fotsiny zany dadanareoko. Tena tsy maintsy izay mihitsy moa no ataokoko. Fa ny angamba lesy aloha mbola tsy zao mihitsy ka vao avy nandoa sara ampianarana io de mbola hitako le fahabangan'ny vola ao an-tranonay. Neny koa zao tsy de salama anie. Tsy olana izany raha mahazo dia ny anahy aloha ny tambarantsika ampiasaina. Mety zany ikia de misaotra andry. Tsy ilana fisaorana izany letsy sika ny eo ampifankaty Tonga indray ianao tena misaotra an'Andriamanitra tsika ry neny raha nisy fahatarana kely de lasa koa ianao izy le dokiterako. Io koa nge le fa lazaiko an'iny tamin'iny io so de tokony nakaty talololo tsika. Zao lasa niomby indray vera nga le aretina saika ratsy Tena mbola fandaharany marina aloha tsy nahalasay. Tena misaotra azy tsika. Tsy te ampitebiteby anao any riny. Fa ahoana ry neny Ka so izy fiatraikany amin'ny fianaranao zany. Tamina karary sy nahafatesan-drainao ianao efa tapaka firiana amin'ny fianaranao de mbola ho sahiraniko amin'izay aretiko koa ve? Ry neny tsy zavatra kely anie zany aretina zany fa iza zany tianao isahiranao anao ka Iza mbala zao kely amiko ry neny
vady ve sa zoky sa zandra sa havana efa fantatrao ihany fa manao kely tsy mba mamindro ane fianakaviantsika ry neny manao havana raha misy patsa omby mahitsy le lafin'ny namany mafy be kosa izany teninao izany Rina. Tena mialatsiny ary nena zany ngamba mahalaza azy fa ty teny ty koa tadidiko dada no niteny azy talohany nahalasa ziny hoe ny akaikinao ihany ny tsara iantyherana za zany ny eto dia za zany no azo antoka fa azo iantyherana afaka nampy aneny satria ianao koa no hany mba fianakaviako sioka misaotra betsaka re Rina, tena faly ary mirehareha manana anao toy tsara ny fianaranao fa io no atafitanao zanako dia tany foana koa zany atsara toetra nananao zany tonga indray koa neny mangina ry neny efa atao tsaiko daholo ane zany afatra zany ary manome toka ary neny fa hiezaka hanatratra izay avy indrindra vita koa zany oje fa inona koa zao mampiseto amin'izany ka zany rehefa misy inona tsara be ny fanomeza tokony atolotra ao teo fa mety ho sarotra ho tanterahana neny efa zany fa ahoana ozy iny ka ahoana moa zany no hatanteran'izany rehetra zany ka zao no teneniko aneny efa nieritreritra nyty ihany taloha kely teo fa saingy zao dia tsy maintsy atao le izy hoe ahoana ka hitany neny manomboka izao dia hiezaka nitady asa Rina tena tsy manaiky an'izany kosa dia mba ahoana ny fianaranao ka zany tsy manaiky ry neny ahoana koa moa zany ozy izy ny dokotera mikasika amin'ny fahasalamanao ka neny ane mila miala sasatra tanteraka mandritry ny 10 andro ony avy eo voafetra koa ny raha afaka iasany eny tsy mila mandefa fisainana lavitra neny ka eny zao ry neny aza manahy ianao fa zany nahatonga nanapa-kevitra hoe koro amin'izay aloha ny ataoko rehefa hariva mialohan'izay dia tady asa afaka ataoko sady anampiko andohavana ny saram-pianaran'le koro koa zany no anampiana ny fidiram-bola antsika ato an-trano tena malahelo andrainao ary Rina raha mbola teo manko izy neny aza mitomany ohatran'io ka tsy olana be nge zany ra neny sady za koa rehefa lehibe aniko afaka mahasolo azy neny aza manahy neny hitanao tsara eo fiovan'ny fiainantsika eny ary sanako dia mangina amin'izay moa ary makahaina amin'izay aloha neny dia aza lefa lavitra tsy nyeritreritra fa efa tiany tada kely ty zany betiko neny raha mbola beko ny etakeo ihany ianao koa zany zay mafatifaty kely zao mijery aneny rehefa tsy mitomany ohatr' izao efa ho tapabolana izay tsy nahatonga Rina nianatra fa misy inona ary tsy olana resaka saram-pianarana aloha azo antoka izay satria izy ny teny hoe vao avy nandoa saram-pianarana tamin'izay le niresaka farany iny za koa moa tsy nisy fotoana nahafahako nakany amin'ny zareo mihitsy noho ny asika amin'ity mamakeliko ity tsy misy isotrona rano mihitsy fa aiza hono zany ny akama nytombo be tadrery ry kala orimy tsy haiko mihitsy lesy bary zay indrindra efa ho tapabolana izy ny tsy tonga asa hoe inona loatra ny mahazo azy ka soa mba angitrika kosa tsy mitombina mihitsy nyzany resaka mingitrika izany amin'iriny fa ahoana ny lazany an'izany ka mba lehilahy koa anie iny izy ary mananatra tsy manao an'izanyko mba hafa kosa zaniko tsy mampanahy indray dia tsy ho very mihitsy na dia manapaka azy kraky be eny zay nga aloko
fa manakaika ny teny fotoam-panadinana. Tsy hitahita akory dia tapitra ny herinandro, dia tapitra ny volana. Efa ho iray volana teo eo azy tsy nianatra tany amin'ny Romopiera intsony. Efa ohatr'izay koa izany ny fotoana tsy nifankahitako tamin'ny Orima intsony. Tsy maintsy mahasoa aloha vao mahafinaritra ikiry Orima. Na dia tiako azy indri tsy maintsy nanao an'izao mba hivelomanay sy neny, ary koa mba hafitako ny bakako. Ary aleo aloha tia bataina amin'izay. Zay. Ary aleo aloha sady bataina ihany nga reto entany reto fa ampy izay nankanaina teto izay. Isary roa telo. Ao. Sivoka. Kay! Moramora ihany raha sia. Mba mijery elana fa tsy mijonjo rombona mandona fotsiny. Tena azafady rery madama fa tena maika be ny ahy. Tsy mijery lalana mihitsy izany raha olona. Arotsiny tena tsy disy ny fahenoko azy teo fa Orima le teo iny. Za koa moa anatin'ity combinaison ity dia tsy fantaniko. Sady manao kasikety sy tapim-bava raha teo. Sy dia maninona koa nefa raha Orima. Aleo aloha rangato izana ny asa sao dia tratra hariva be eo ka hisy azy eo indray ny eny. Fa inona fa izany mampandringa andreo ry? Nga hita be? Za aloha mahita e. Nahasoso trano na azo ahomalika. Fa nisy inona reo Orima? Tonga dia nitsin'ilay mpitondra entana sy teny an-dalana. Vosotra mihitsy ny tongotra. Hoay kosa le ty. Tsy mba ataony kirarondre. Tena sirena be mihitsy ny aribary. Saingy izy moa tonga dia lasa dia tsy hitako izay natao. Avy aty dia hositraniko amin'ny alalan'ny otra ny tongotry ndrira riva alohan'ny nodiana re. Tena ilaiko mihitsy izany izao fa misaotra letsy sady homeosikara kely any aloha fa tsy. Ka aloha ampiretiko re. Fa izao marina aribary. Be dinge le omaly. Fa naninona ke? Dada ny tonga aloha tao an-trano. Nga tsy niteraka kabary be. Koza. Maika koa napily le ramama kely iny. Koboko mihitsy ny tetra an'iny. Satria zaho hono tsy dia manao rahatso manko tato ato. Saika tsy hitako izay ny alana bala fa nilasaiko hoe nanao devoir ary dia niaraka nianatra izay mpinamana. Izay vao tapina ny taona. Dia ahoana no navalina ka? Aninona eo mory zareo sady nataoko koa hoe rehefa misy devoir sarotra dia miaraka mijanona foana ohatran'izany hoa izay rehetrarehetra rehefa mirava. Kobo mitony le vika. Dia ozy fotsiny dada hoe te hahita ho afaka fanadinana fotsiny hono iziko. Kopiaranga mety izany e. Efa mety atao eskizy foana izanyko. Nefa zasaka mba hanasandreo hoe ndoranga hiaraka rariva. Hiaraka ho aiza? Misy korony antsika rariva sa ingitrika zany? Inona ary ny raha intony an'izany aza miteny mafy aloha. Misy fety mibandy akamo'izay ihany dia mba nasainy dia satria moa ndry tiako dia entiko mazava ho azoko. Ka ahoana ary andehony sa hijanona ka? Ary nga moa efa lany le carnet spécial fanaovantsika eskizy iny Mbola misy ka? Sivoka. Mety izany andao fotsiny arako. Inona ary ny olana amin'izany ny excuse-tsika any am-pianarana fotsiny ny ataontsika milamimako. Atao hafa indray fa atao tsy mitovy amin'ilay teo aloha ireny fotsiny izay fa miravetitsika raha toandro dia tonga dia go Fa afaka ninona moa zaribary raikitra izany. Sady zoma koa androany fa tsy hariva be ny anona dia izany ary milamy marangandry amin'ny herinandro iray tsika sy tony mianatra tsara mbola ho ela koa ny fanadinanako. Mbola misy andro bobaka beko. Aroatra ny teto any za le mifandona tamin'ny Orina tamin'ny indray andro iny tsy fantany mihitsy moa izany ny endriko. Raha ny tokony ho izy izany dia tokony hifanena amin'ny eto indray ara zao.
indrindra moa fa mizomozy mihitsy ny andro moa zany tsy mitovy fotsiny lalamody koa moa ny tiako tena ohatra ny tia hita azy azy zanyko te ho sahako ve nefa niresaka aminy raha hitako izy inona koa moa zany ny antony tsy asahiako tamin'iny tampoka be fotsiny tsy nahafahako niresaka taminy fa zao efa niomanako mety ho faly ary izy zao raha mahita anahy tena sari-pisainy ty marina iny kaly inko iny tazako iny mihitsy tsy miala amin'le blouson fanaovany mba tiany koa iny andao raha ngatonga ty anatonany iny ataoko ohatran'ilay tamin'iny dia avy eo modikaka dia resahany ohatran'ilay amin'ny film ireny izay mihitsy no ataoko oka aloha ary nisy bandika niaraka tamin'ny taoriana ataoko iny nitondra ny kitapony iny ary ohatra mifanany ahy mihitsy anie izy zany sika oka indray aloha zao ka aleo mihemitra andraso mody ondrika aloha mifanena amindry zareo dia iverenako arahana rehefa eo sy rehefa ny aloha indray mitady fikiresahana aminy saika tsy hitako aneny natao excuse tamin'le carnet tiako manko nanoratra azy miloha ndriko zany rehefa antony tsy mitovy amin'ny teo aloha fotsiny dia efa zavay tratra mifantaniana be koa ary ataoko excuse natao tao anaty carnet hony hafahafa koa zany resaka reto zany raha zao zany no izy dia miaraka matitra miaraka amin'ity banty koa rima jereo moako andrekako lasa mifoka sigara andray re ro rima keliko tena malahelo anao neny neny sao dia mba hitany eny le patalohako mainty nataoko teto ambony seza teto hitako iny ka efa nisasako dia naprimiko ao anaty armoara ao sady nizairiko kely koa fa tena efa misy tataka be le iziko andray ngamo neny efa mahazo manjairaka aza mbola mandrera-tena loatra ho aloha neny ray volana ne ozy izy le dokotera mifahareta amin'ny fakanao ainy aza matahotra enao hitandrina tsara tsy zakako fotsiny mahita amin'ny patalohanao rovotra kanefa za mba mpanjaitra ihany sady tsy isan'andro ane any mampiasa masiny osa malahelo aneny any andraindraiko indrindra moa fa le mipetraka eo amin'ny toerana zara mba misy analana ny fotoana mba tsy hivotsika ny fahatsiarovana ka mety hiteraka alahelo ohatra fa inona zany ny tangoronan'ny olona etsy amin'ny tsy fivarotana kasety itsy izandray zany no maty eo sa taizako ny nisy vakifasana izay foana koa mantsy ny vaovao be mpanarakako mbola misy entana anankiray ho livrena aloha ty aleo rangahy no mpimasika elo ny lohateny vaovao malaza ao aloha aleo andalovako eo ny T8 eo oay tena valim-panadinana baka eo amin'le gazety ray amin'ny sisiny io ny valy zany ny baka tena tonga dia alefa hidy gazety anankiray aka nefa za azy ty tsy manambola fa tsy tia ataoko sakafo tiako ovidiko any rangahy aloha ty ka mba miafy kely aloha lahy ririna androany bangako ty volo ty mividy mofo gasy fotsiny avy eo dia mety azafady ny elo madama mba hanaovy anankiray amin'le édition spéciale io le misy valina baka
Anankiray azafady a. Neny a, neny ary tonga aloha be anao zany androany fa naninony? Inona koa ty mahataitaitra neny ty, mba vitako aloha fotsiny ny asa ary neny dia nangataka ody aloha. Ka ive ary inona daholo ny anaty kitapinao to mbotsina be sady mavesatra ty izy? Naty ve mofo sy ranom-boankazo zao neny a. Sioka. Fa taiza daholo zany rina? Faly ary neny a, tena mbola tsy nisy hafaliana ohatr'izany androany zany teo amin'ny fiainako. Fa misy inona? Zao ary toneo ihany aloha ny fony neny, zay dia mipetraha mihitsy aloha neny. Ny valy ihany ny vavaka nataontsika ary neny a, nisy vokany ihany ny fiaretantsika, afaka baka ary neny a. Tia gazety. Ndray tena avo ny lanitra ka tsy takako mariny. Etso fihiniko mafy anao rina keliko. Ao ejereko zany kasety zany. Ity neny a, io ny anarako io. Ary tena io tokoa tena faly ary rina, tena mariny, tena faly ahy. Ndray maleova mahalasanza ny zanako zany dia tonga avy amin'ny tanjony rina anaka. Raha mbola reninao dia ataoko izay vitako tratry ny heriko hanampiananao. Misaotra betsaka rery neny a. Oay, adiako anaty kitapoko ao ilay zavatra teo. Ao aloha sady misotro an'ireto ihany tsika ary neny a. Aka vera vetivety dia tonga dia mihinana fa misy mofo koa nentiko ary neny a. Reto ilay very reto. Ao ary ono Maninona? Fa angamo ianao efa nandray karama sahady? Ka mbola tsy nandray fa men'ilay patron vola keliko. Tsy nihinan-kanina koa ne za tamin'ny atoandro fa nijanona tao am-piasana fotsiny. Rehefa avy mividy an'ity gazety iny, hitan'ilay patron zany dia nanontaniana hoe fa naninona hono ihany tsy nandeha sakafo, dia nazafaiko taminy fotsiny ilay izy. Dia izay no nahatonga anazy nanome an'ireto vola reto. Kadô izy sady sakafo koa zany. Mba tsara fanahy kosa izany mpampiasanao zany. Azo lazaina hoe izay ihany aloha izy. Ary le namanao inona nahoany? I Orima moa? Tsy haiko ry neny a. Tsy mifankahita intsony izay hatramin'ny fotoana tsy nanarako tao amin'ny romopierako. Fa ianao aloha ny mahafaly azy zao Ao sady misotro ihany aloha ry neny a, dia hoany ilay mofo aza jerijerena fotsiny. Pio ihany ry bary Ary efa manomboka mamo anindry izany Dorimy. So dia nahirana ny ao an-tranonareo io koa? Efa nahirana ihany an'ilay tsy afaka ry bary. Tsy aleo tonga dia atao manahirana total mihitsy. Ao lesy moa andrarao ihany aza atao an'olo ty. Tena marina anie izany Dorimy. Okaloka izay ka. Azo atao hoe nanao arozazy niaraka tamin'ny namana koa ange no anton'le mamondy raha manontany zareo. Tonga lesy dia marina ny lasy lafa tsy maninona izany reo anary an'ity vavitokany tiako vera benny. Marina kosa raha mba sahy fanatrika amin'ny ray aman-dren'ny Orima amin'izao etahan'ny Orima izao jery ity izy. Tena tompona andraikitra feno nefa lahy zao ry bary tonga dia lany ampisanganana io bandoko. Tonga dia hoe za zany le namaniko, dia no za zany tsy nahafa-panadina anazy. Eko ty iziko, lasa tafahoatra be ny foany sigara sy ny fizitro ny tokarako.
Aleo rangahy alefako amin'ilay taksi mpanatitra iny izy dia za morona fialana bala fa tsy lasy ity ka. Zay fotsy no alina zay ko alahy. Za tsy mamy fa mba sotrosotro fotsiny. Rima. Andeha hoay zelahy Barya. Ok zay dia ndao amin'izay tsika andeha ro Rima. Oaizy. Andao Aza stomy lafa hitako ndao rangahy. Kay. Ao midiry ndrika. Io ange Sofia mba atereo amin'ilay trano lazaiko anao teo Barya. Bary. Fanga ela tsy andeha. Zay moa le izy rineniko. Rehefa vita zany no fiofananay dia tsy maintsy mandeha hono izay. Inona moa ny olana amin'izany Rina fa fanompoana ny firenena anie zany sady fanasoavana ny mpiarabelona amintsika koa. Fa zao rineny aza matahotra ny fa tsy mitsahatra ny anoratra ho an'ny dia mandefa zay azoko alefa eo ihany koa. Andefa inona dray moa ianao tsy efa atao ampy avy izay voangonao alohan'ny andehananao ka. Tsy maninona re zany rineny matoa za mbola afaka mandefa dia manana ambiampy any any misy anahy any. Eny ary moko. Dia zao koa hitany neny tsy maintsy asiana olona to manampy an'ny eny ato fa za manahy. Efa tokony androany aza ny tonga le olona hitako izay fa angamba nisy olana kely izy dia mety rapitso indray hono niaraka amiko akatiako. Kaikyo. Voasazy tezitra tamiko data no tsy fahafahako fanadinana. Nampitombo an'izany fahatezerana koa nahita nody alina mamy sy mifoka tamin'ny fotoana iny. Nalaela ihany nefa izy raha ny fijeriko azy satria nisy avy tamin'ny ihany ny fahadisoana tonga n'izany tsy fambeazako izany. Tsy hita tanatin'ny fanabeazana loatra mantsy izy. Indrindra tao aoriana lasany iny. Tsy feno ilay banga tamin'ny fiainako. Ny fanorona lalana tokony nalehako. Inona izany no ataoko ato an-trano ato amin'ity izaho tsy mivoaka ity? Tsy lasaka. Ho lasako nolonolo eo marina rehefa ela ny ela. Ataoko aloha rangahy izay rarahako ato dia tsy ho hita eo ve izay ho fiovankevitry dada mahita mipitrapitra amin'ny isan'andro eo. Rina. Efa nalamiko tsara ireo ny akanjo nolazainao entina. Napiako lamba hafa ihany so mangatsiaka ny amin'ny alehanao any. Fa tamin'ny mafana ary anko. Tsy dia mila lamba matevina loatra izany andra neny. Fa aiza tokoa moa le anara-tanàny? Andongoa. Izay le anarany neny. Mba hafahafa koa izany anarany izany ka. Aiza hono izany Rina? Ka tohatra ny hoe any atsimitsimo atsinanana any hono izy izay raha tsy diso ako. Roa anie izay no nalefa mifanakaiky any. Fa saika adiniko ny miteny anao fa rainao koa ange tamin'ny fahatanyrany efa nisy fotoana niasa tamin'ny faritany. Izany very neny? Vao vita kelikely ny raranay dia niaraka tamin'izay namany fahazazay izy. Injeniera mikasika ny fitrandrahana vato izay lehilahy izay raha tsy diso lehilahy somary manana toetra mihebohebo izay satria tamin'izany mbola vitsy ny nanana mari-pahaizana toa azy. Ve nisy an'izany? Asana nisy ifandraisany tamin'izay toetran'izay na tonga azy tojo aretina fa tena tsy nahitana fanafany mihitsy na dia natao daholo aza ny fitsaboana rehetra.
niala maina hatramin'ny profesora tao amin'ny hôpitaly nisy aza tamin'izany satria na dia natao daholo aza ny analizy rehetra tsy hay hoe inona le aretinako. Tsy nahasitrana ny fanafody izay nomena azy. Ndrisy moa fa tsy tanany ainy. Ay ve nisy an'izany ry neny e? Tena mampalahelo kosa ka. Dia dada zany nanahoana ka? Dia inona moa fa tsy nody maina izy. Saorana n'Andriamanitra amin'ny fitahiany mba tsy nahazahoany aretina tamin'izany. Zany ange ny antony tsy nitiavan-drainareo miasa mivoaka an'Antananarivo intsony tamin'izany. Mbola betsaka ny trangan-javatra tsy voafeny saintsika any kanefa matetika anaovantsika mafy zany. Tsy azoko ny tian'ny olazaina. Zao e. Teneno e. Tadio fa ny tany rehetra dia manana ny fombany, manana ny fadiny. Ny tompo-tany ihany no tena mahay an'izany. Ka raha tojo an'izay ianao Rina dia aza atao atsirambina. Mivavaha mandrakariva mba ahazoanao hery anohatra an'izay fanahy ratsy mety hisy ihany. Ay ve, aza manahy ianao ry neny fa tadidiko izay a. Mandehana hoe jereo zany Rina. Iza koa ary ny olona mitady amin'izao andro efa hariva be izao. Aleo aloha jereko amin'ny vetivety ary e. Rima? Rina? Azafady re manelingelina anareo a. Fa izy zao Rina. Mandroso aloha ianao dia aty anatiny aty miresaka e. Otry, o Rima moa fa maninona amin'ity andro harivariva e? Ary inona mampitomany anao anaka? Andraso fa ho tantaraiko anareo e. Akorano izy aloha Rina. Iena re. Tena raharaza nahazo anao zany anaka. Tena ditrany ianao fa nisy adidiny ray aman-dreninao tsy vita koa nefa. Mara zany reny Rina. Ankehitriny tena maninona mafy. Efa ela nalahelo anao ro Rima. Tsy afananoatra nefa satria tena teren'ny fiainana. Injehana lava raha teo koa ny fotoana sady miasa mianatra. Nisy fotoana narary mafy izay ny eny dia tsy nahazo ny asa mafy tsony izy tao aorianan'izay dia izany tsy maintsy niantoka ny mianaka tato. Tena za mihitsy tsy nahay nanararoatra ny fahafahana teo an-tanako e. Eny e, mety marina ihany izany fa mety izao koa ngamba ny lalana ho andria aloha kia. Asa? Indrindra koa moa mba hialana amin'iny namanao iny e. Na manaraka izy misy karazany roa foana. Ao ny tsara dia ao ny ratsy. Tsy mitsara anao aro Rima. Tena marina e, fa ny andry izao namana ratsy na tonga andry ohatran'izao. Mety hoe nisy adosoky kely ihany koa nefa na tonga an'izao ka. Tsy ny rahantsika nanatra tsony ve? Tsy izany ka, tsy izany mihitsy. Dia inona no mahatonga anao miteny an'izany? Efa nisy fotoana ihany anie izany nahitanao ro Rima e. Ary tokony afaka niresaka tsara tsika tamin'izay fa tsy nataoko moa le iziko. Dia tamin'izay ianao efa tokony afaka tamin'ny lalana ratsy mba tsy niafarana ohatran'izao. Izany ve Rina? Fa oviana izany? Tsy haiko na tadidindry fa nisy fotoana indry voadonako sady voahitsako mihitsy koa tamin'izay fotoana izay. Tadidiko. Ay ve ianao iny e? Le mibata entana? Ie, tadidinao tsara. Za tokoa iny ro Rima. Saingy efa lasa lavitra vao tonga saina. Nahafantatra anao tamin'ny alalan'ny feonao. Za raha teo koa moa iny vesara mibaoritra be ingo. Indray Rima. Tena nalahelo anao any tamin'ireny fotoan'ireny e. Lalao vovoka tamin'ireny. Niloza namana. Tsy afananoatra kia satria maika lava. Tsy tamin'iny ihany fa taty aoriana koa dia efa nisy fotoana indray efa vonona mihitsy ihany hiandry anao tamin'izay. Saingy diso fanantenana dia tsy sahakory aho na dia nijery anareo azy. Teo no nanomboka fantatra fa niovy ianao satria henoko ny resaka ireo. Nikary nefa ianoina rehefa mindritrika. Ny sigara angatahanao any aminy. Kare Rina fa mienatra anao a. Mienatra ny reninao eto koa.
tsy maninona rehetra izany a. Tsy misy tsy nandalo ny fahatanorana tsy misy olona tsy ho diso koa fa solavo ay amindry, sokenda ay tsako. Zay fa andeha hikarakara sakafo aloha fa velako vetivety nareo Ny tena zamy mihitsy ry nena. Dia ahoana moa izany ry ity izao ry Orima? Dia tsy hitako resy atao Rina. Za tsy te hiverina ny an-trano intsony fa ohatra ny gatra nanaovandry zareo any. Ialahy izao ny farafanantenako no revitra. Ialahy ny namako. Sady namako tena namako. Inoko fa tsy anarako. Avelao ry mba ho aty aminareo Rina. Na dia hoe ataonareo mpanampy fotsiny azany. Tsy mety izany mpanampy izany atria. Ko marina anie izany. Za nge tsy manana vola omena anareo Avelao mba hiasa ho tambin'ny fipetrahako ato. Hitandre, andraso aloha lazaiko amin'ny eny izany fangatahana izany. Tsy misy olana tsy azo vahana izany atria. Vita ny sakafo fa andao hinana sady miresaka araka izy Ie, nena. Ahoana? Mahay mandahatra Andriamanitra. Fa ahoana? Tsy mahita olona afaka ampiatrano azy zao no Orima ry nena. Dia maninona moa izany raha atao amintsika izy no mipetraka? Tsy mampaninona azy izany anaka rehefa ozy ianao hoe tsy misy olana. Fa efa voasaina tsara ve aloha izany? Eny tokoa. Dia tokony manao taratasy amin'ny fanjakana ihany koa izany ianao Orima, hisorohana ny olana mety ateraka izao tsy fahitananao izao Tena izay mihitsy. Aza matahotra nareo fa tsy hampisy olana nareo aka. Andeha ho any amin'ny birao-mpanjakana any dia ho azafaiko tsara. Izay mihitsy izao mety satria efa andeha koa mantsy za io ka. Sambatra ianao Rina. Misaotra nareo mianaka Tena tsy vita koa ny hamaly an'izany fiantranareo azany. Tsy misy fisaorana ankizy izany sady hoanio aloha ny sakafo ny zavatra angatahako amindry fotsiny dia izao. Ataovy tsara ny fiarahanareo mianaka ato. Izany apetrako amindry tanteraka amin'ny fikarakarana ny eny, ny fifidianana ny fanafodiny sy ny sisa indrindra koa moa fa ny fanomezana n'izany fanafodiny izany dia ny raharaha rehetra ato an-trano ataovy ohatrany hoe reny teraka andry mihitsy izy. Eny re Rina, mahazo matoky ahy ianao. Sady za koa ange andray andritony zanako nananiry aza manko dia tsy nahazo zanaka vavy mihitsy. Misaotra ny Rina. Ataovy fotsiny hoe ny eny aky dia efa mety Neny ary. Fa ono ahoana izany le ankizy nolazainao iny Rina? Tsisy olana endry nena. Lazaina fotsiny izy hoe tsy ilaina intsony dia izay. Eny ary. Tonga somatsara eto Andongo aty marina. Tanàna tena atao hoe diezaka. Somary enjana ihany aloha ny lalana indrindra fa le 10 kilometatra farany teo. Ratsy n'izay lalana izany marina. Saingy ny tsikaritry voalohany dia mahalana vao misy fiara mankaty. Ny taksi borosy ireo fiara-panjakana ihany no hita mivezivezy eto izao. Nametraka an'ilay namako anankiray tao andrenivohitra aloha izay vao nanohy ny diany anankaty. Tena mbola midadasika maro ny Madagasikara. Mila mpitondra mahay fotsiny mitrandraka an'izao harena tsy hita pisipisihany izao Ny tany moa izany io dia inoako fa hivoatra ihany koa izy raha izay no misy. Raha Setamora no natoron'ny lehibe an'ny fokotany atonoko rehefa vatany vao tonga hony Ka manakory raha miserina?
nanakory ny andro voalohany tontakilasy tany. Vita aloha izy tany Ramose Tamora. Ka sia Ramose zany may. Andray, ka ataoko ahoana koa moa zany ny anononako ny anaranao amin'izao ary tsy fahalalam-pomba anie zany Ramose Tamora. Nanao le Ramose mendrika anao mety amin'ny andraikitrao. Fa iaho kosa ataovy Tamora fotsiny avao da mety sa. Sao dia mba tsy mety kosa zany Ramose Tamora. Tsy manino zany. Ndre Yabanjay avao da mety. Yabanjay. Zay ary metimety amiko kokoko. Dadan'ny Jaya zany dikan'izany raha tsy diso e. Eka ka. Zanako vavy zany Jaya zany. Ay, dia aiza zany io zanako io ka? Any avao izy. Mampianatry mitovy aminao avao koa izy io fa izy ambanivolo lavitra. Isaky ny farany herinandro no mody atika. Ay kosa mba manana namana zany Ramose Yabanjaya manko e. Eka sa. Ataoko fa tsy olana mihitsy zany Rehefa tonga izy da hitanao ny toetrany. Fa tsy azoko dia zao e. Maninona ny hoe any alavitra any zany izy miasa nefa aty ary tsy ampy akory ny mpampianatrako. Raha ny tokony ho izy da zay mihitsy. Fa noho ny toe-java misy dia zay no nasaiko nataony. Tsy azoko le hoe toe-java misy. Sao ataovy tsara ny asanao aloha. Ho fantatrao ihany zay tsy azonao zay na ho azavaiko miandalana aminao eo. Eny ary re. Arasika sika sakafo fareraka anao eo tena efa refina mihitsy azaniko. Tonga iaho. Iza koa zany olona tonga zany. Sady tonga hono dia miditra ny trano. Ny atiako moa tsy mba manakatona varavarany izany mihitsiko. Ainao io me? Mbola tsy eo hono izy fa lasa nakany an-tsena vetivety. Ay, fa io ianao? Azafady? Riana aloha no anarako mivahiny ato aminareo ato zany na lefa mifanjakana ty anao ny fanompo-pirenena. Tavaly hay nazo anao Ramose Riana. Ary anao moa zany zanaky Ramose Tamora. Eka, zanany mampianatra koa io fa tsy eto. Tsy akaiky eto fa lavitra any ambanivolo any. Ay, efa nolazainy dadanao ihany anie zany Sioka. Samy mpampianatra zany tsikako. Eka, amina ty mbola sarotra be ny mandresy lahatra ny olo hianatry. Mbola magnahira. Ka izay indrindra moa ny ilanantsika mahafantatra ny soa azo amin'ny fandehanana an-dakilasy rea. Marina ny ianao. Rehefa da mamaky teny sy manoratsy fotsiny avao dia ampoandreo atiky. Efa izy anie zany sady fotoana ianarana avao koa moa zara raha misy. Indrindra moa rehefa tonga anie dalo io. Ve tena marina zany resaka dalo zany tena marina io Ramose, tena misy. Ataovy hoe Riana fotsiny fa azasiana zany hoe Ramose zany aloha ka. Zafady arô Riana, tena marina io. Mijanona ny skolaira rehefa avindreo. Dia tsy misy fotoana afaka ianarana mihitsy ve? Anao marina mo, enonao tsara. Anao aloha mody ampilazaindreo hoe iomanana lahateo. Alainy aby ombon'io rehefa avy zareo. Ny atoandro manao raharaha fanao fa ny hariva mitsoaka ny atsaha matory. Ahoana? Eka sa milefandreo. Ndreo ndraiky tsy mamono olo raha tsy manoatra azy nao. Fa ianao tsy mazaka ny ombonao lasa dia alao mitsoaka. Fa hono angamo zany aty tsy misy zandarika. Izy raha teo koa moa efa mandefa fampimanana zany dia tsy tratra ve? Ano mariny. Tsy haisana ny asandreo. Tamin'ny voalohany na vitananao an'izay fa tatira fara koa na aleo zao miafy dia mizatra satria tsy nisy résultat. Ohatra ny tsekian'ny saiko zany ka. Ramose Riana, zay moa izy teo. Maro ane olo efa nizaka an'izany. Tsisy raha niova. Iany hitantsika moa zany ko. Zay moa zioko. Misadapta kely aloha anao Ramose. Ny abako eky zany. Voavy lavitra dia eny feony Efa tonga eto anao. Efela, efa navita ny resadresaka tamin'ny Riana. Tsara zany rehefa mifankafantatry nareo. Efa nitantara tamiko le nilazainao iny koa moa zany iziko. Fiainana ty moa io Riana ka zay vahiny dia tsy maintsy ampahafantarina tsara. Zany aloha io fa dia misaotra anareo mianaka. Tena misaotra anareo be dia be.
voasoratra ity dia andefa n'ity taratasy ty any amin'ny positra aloha sady andeha etsena. Aleo anoratana ihany rina sao everiny fa tsy mahatsiaro azy tsony rehefa nahazo soa. Dre, ary hoaiza sahady ty ndre? Mbola vao amin'ny valo anie zao e? Mbola andatsaka taratasy any amin'ny positra ary neny alefako any ho amin'ny rina. Hay ve, raha izany maninona koa raha mba manoratra dia ampiarahako amin'iny andry iny? Tsy maninona izany ka. Ty misy stylo sy amina taratasy dia soraty vetivety fa andrasako e. Eny ary, fa ono aloha e. Fa ndry ty ho tato ato izay hitako tena niova mihitsy a. Ahoana akory neny Lasa oatra manjamanja zany foana rehefa mivoaka ny tranoko. Aza dia mampime eo re ianao sady manorata ihany aloha ka. Marina zaniko, efa nandalo ny taona ndry koa anie dia matsapa an'izany e. Efa oatra ny reniko moa ianao dia tsy hanafenako ny rehetra e. Misy olona miaraka amiko izay ihany. Zany fa matotra tsotra n'ilay taloha tantaraiko iny anie e. Tsara kosa zany anaka, fa ataovy lesona foana izay vita e. Izay indrindra mantsy. Dia io olona miaraka amiko io manome vola indraindray. Ty ary fa vita ny aloha e. Dia ampiarao amin'iny andry iny. Asa tsy lasa mavesatra be ve zao iny? Tsy maninona re zany alohako daholo ny vidin'ny aty andefasana azy. Misaotra betsaka retsy e. Dia maninona raha any ndry dia metsena zany? Ty ny vola iantsenana? Oka izao neny aleo mba zana ambony rehetra an'io. Tazomy ihany iny. Lasa aloha Eny ary mahazo tondry. Izay re no antony tadiavako trano ifindrana. Ia, mihevitra fa tsy tamana anao. Tena tamana be mihitsy ary ako. Ia dia gaga. Na dia fikarakarana-nareo anahy fotsiny aza veko. Manoatra noho ny fikarakarana mivady re mihitsy. Izany ma izy io raha sariana. Anao fa manambady? Maninona madama tsy nentina aty ka? Fantanina koa zany, mbola selibary ina. Mikarakara aloha ianao e. Mivoaroso sakafo mamantana rano mafana androna rehefa reraka. En plus n'izay koa voasasa ny lambako be dia be. Ka iny loatra ary no te-pisitaka anao tsiraitrano aminay esana. Izay efa nilazaiko anao izay Mademoiselle Jaya koa. Tsara ny mba manana fahafahana na dia kely fotsiny azy nanareo zany na za. Raha samy ato koa mantsy dia tena ekeko zato isan-jato saingy raha tiako tsy dia tsara loatra mitokatokana io. Ia io mizaka aminao miaraka ato ihany no mety sady mety amin'ny havako izy koa mety aminao. Ay, fa maninona zany no hoe mety? Afaka lazainao avy ny antony? Resaka sécurité ny antony ka. Eny ary fa hijanona aty any zany aloha e. Aza lasaina akory amin'ny abanao zany faniriko saika andeha tokantrano zany tsy olona lamy zany ry lalany e. Nefa aleo ta sekretika avao. Zay aloha fa andeha amin'izay amin'ny serina. Eny ary mahazo tokoa ianao. Eka. Ozy, mbola tsy lasa anao ty. Eteo eky ty sa. Taratasy. Hitako tery amin'ny lalana tery. Ho avokoa hay. Avokoa ty raha ty. Ho avokoa zareo. Fa nga mbola tsy lasa ihany indray ty Jayaka. Ino no antony? Iny amin'ny abako iny. Inona ka? Fa misy inona? Vakinao ty. Aiza hoe azafady? Zany ve? Taratasy avy amin'ny zareo dahalo zany ty. Izy io hitanao maso izy maka. Sady misy sonio mihitsy. Hitako moa izy io zoko. Dia inona zany nataontsika ka? Dia Jaya koa zany tsy andeha indray? Mba hitraneko iaho ary hatreto apitsika. Hiaritra ahoana koa maro Jaya. Iaho tsy andeha. Andao hanomana lamba ilafiana dia tonga dia manaingana makany antsaha. Sady koa ma izy ty.
anao tiako mavahiny amin'ity raha ty. Asika sika misy arina. Zay, eto mety amintsika tsara. Ay ve ka lavitra ny tanàna mihitsy zany ny miery e? Tsy voatery eky, rehefa tsy ao an-tanàna fotsiny. Raha mijanona any manko a dia ohatran'ny hoe sa ifanandrina amin'izareo ka mahatonga an'ireo tsy hanana hantra mihitsy ka mamona. Ary aho moa ihany mbola tsy teo e. Fa nga moa tsy niaraka tsika teo. Ka efa teo ary izy teoko. Iny zaza iny abisy problème eto indray marina. Avy teo mainao ty. Mbola miverifier place netako sa sagnatria dorandreo trano. Fa nga tonga amin'izany mihitsy koa izy tika. Tsy hay e, efa nisy fotoana ny trango zany. Lalina indray koa zany a. Dia aiza ho any zandary zany amin'izao e? Dia tsy afaka ilazana very zareo zany amin'izao zava-misy zao. Mba fantatra moa hoe firy nisan'ny zandary eto an-tanàna amintsika amin'ny teny izao. Tsy fantatra. Aleo tsy lazaiko e. Nita hatramin'izay fotsiny dia hoe ampolo maro dahalo fa ny zandary vao isan'ny tanana. Ay vary e. Eka, zany izy io. Ety amby ny sambaika mandrosoa igna. Anao koa mbola navita nakan'ity moa. Atsika tsy ina alohan'ny andry. Atory ahoama zany. Mety tsara mialarana lafika toerana io zaoko. Tsy misy kitoataona. Tena raha ny fiainana linka. Arivariva dia efa niala an-tanàna namonjy ny kirihatra tany an-tsaha fiainana. Izany raha mba nahita tory akory nandritry n'ilay alina teo. Nampiny moka sy ny tebiteby koa moa zany e. Noho ny maraina noho ny tafody nefa jerena taty an-trano toa tsy nisy ny kitihana akory. Ohatran'ireny hoe tsy nisy an'izany dahalo izany akory nandalo tato. Enjana ka. Sa nory tamora tsy manana omby ve ny antony tsy nikitihandry zareo azy sa asa efa zatra tokoa nga. Tamora zao izay any efa nisasaka angamba ny asa taniko. Zay andray koa ngamba efa tonga any amin'ny sekoly am-pianarany any. Ary za mbola miato kely tsy misy fampianarana ozy izy ny tompony andraikitra. Into mavarino. Way taiza be koa marina. Nandinika ny ritiny mahomaly iny ary mesy tamora. Mbola tsy izy reny rina. Efa izy reny amiko. Sa no za le vavao amin'le raha ve? Zay indrindra voalazanao. Fa inona zany le tena izy ka nikidrakidra be ve? Mbola tsy nahazo angamba zareo dia tsy henontsika naresaka. Tsy nahazo inona dia naresaka hoana ihany koa. Tsy nahazo aomby. Rehefa mahazo manko izy dia matetika manapoka basina ohatran'ilay indray mandeha zay. Dorany ny tanetana ny tanàna mihitsy aza. Indray kosa? Eka ka. Amin'izay tsy manam-potoana anarahana azy ny fokon'olo. Efa fihetsy mihitsy kay zany le dahalo Fa ny olo an-tanàna koa efa mahita paikady anarahany ihany ka. Efa pozina miloma manko izay ataon'izay. Fa hono zany ry abantsay fa toa tsy nahita olona ankoatrantsika mihitsy moa zany tamin'ilay omaly iny. Dia nakaiza daholo zany ny olona? Samy manana ny hereny daholo rehefa raikitra ny sakorika ohatran'ireny. Efa manana ny toerany heveriny fa azoany antoka. Tena fianana vaovao mihitsy tika. Zay mihitsy ke. Mila misadapy te. Zay koa moa le nilazainy zanako ao tamin'ingo. Fa zao ny sakaikanao dia n'izao Misy inona? Tsy moramora toy ny manaraka eo. Tsy maintsy mbola heverina tsy ela ry zareo ary tsy hamelany raha tsy azo izy ka mety hidikidina any an-tsaha mihitsy aza. Fa nga moa tsy hoe any an-tanàna ihany zareo mandeka. Ka hitady aomby entina izy amin'izay fotoana izay ka. Dia aiza indray zany tsika no andeha raha izany? Ka manahy ianao ramose Iena re? Matoky anareo aza moko. Efa fiainana eto moa zany ka. Ieno fa inona aloha zany napody anao aloha be ka. Fa nga tsy hoe hiasa eny an-tsaha indray ianao ty? Nandalo tao amin'ny fokotany aho da nahita an'ity taratasy ity. Tsy anaranao ve io? Hoe azafady. Rina raha anaty koa ty. Taratasy avy any Antananarivo ny ty
Misaotra iaban'izay aleo sikafako fa tena taratasy ho anahy mihitsy ty avy any amindrineny angambany. Voasoratra daholo ny zava-nitranga taty. Na dia ohatrany hoe mampitaintaina aza dia tiako fantandry zareo ihany ka. Ataoko fantandry zareo fa tsy irery aty fa manana andry tamora sy tsaya zanany. Ataoko fantany koa fa malagasy dia mahay mifanampy sy mifampitsinjo rehefa mahay manetry tena sy mahay miara-monina. Mahafaly ihany koa aloha na eny hoe salama tsara ny eny ary tsy misy olana ny fiarahamonina izy mianaka ao sero rimy Otry fa angaka indry tsy andeha tsena reo rima neny ary fa ino ty mampitomany anao ka tsy maninona menamena be io masondry hitako ary angambe fa ela mihitsy fa misy inony lazao anahy ingana angamba engaran'Andriamanitra mihitsy ary mamarina fa misy inony fa maninona lasa iasany amin'ny faritra indray ny olo tiako ay ve de inona ny olana amin'izany ka manara azy koa kia aza sina olana ny amiko fa efa salama tsy ilana fanaraha-maso be tsony tsy izany ka tsy afaka manaraka azy ony Otry fa ahoana koa tsy mahazo ony miandry aty ihany ony raha tena aty azy de miandry zany ko sa inona le tena mampalahelo andry ka rotonana izy nyany efa tsy fitiavanandry tsony kosa zany na zany azany afaka manaraka azy ihany ndry sa tsy misy fray tsy natory ny akoranena ny asany na ny toerana misy azy hatramin'izay ve tsy mamelona indry zany kia mararo ny fokoronyeny ao mangina kia ao de atsaro ny ranomasondry mbola tanora kely ny tena fa aza kivikivy ohatrin'io mbola ho avy ny anjarandry misaotra nampaheriny eny raha tsy nisy anareo angamba efa namofo mihitsy sory atsaina mihitsy zany rio rima fohy kely anie ty fiainana ty feno ifanantenana foana ny fiainana ataovy toy ny andrina ny tany lavitra any tsapako mafy ny mahazo azy any fa mafisina ny saina endrea za angamba tsy jerijery lehilahy za mitsontsony mihitsy lehilahy ray ve ny manao ny ataony kosa dia atambatra ao anatiny lehilahy rehetra eny esoroka ao anatiny riny eno ary io rimako Hafa ihany aloha rangany ty ambanivohitra ty ka. Ny tanàna madio, natoraly tsara, ny rivotra raha teo koa madio. Miampy an'ilay feom-borona manokatrokatra ny saina. Milamina ny tanàna tainombo mivadika aza moa ty tsy misy makako. Afa tsy ty asan-dahalo ty fotsiny. Ary tsy rafy taratasy misy soratra ve io hitako eo ampovoan'ny lalana io tena izy io ka mitohy an'le hitany Jaya tamin'iny. Aleo aloha raisina rangahy dia vakiana. Maninona? Ho avy ahay ary inday mody. Inday mody? Fa tsy hitondra mody ve ny dikan'izany? Tena andeha aingana ilazany ty any amin'ny Tamora ka sa maninona koa mora sady lazaina ny sandary?
Aleo aloha makany amin'ny tamory avy eo hita eo zay lazainy ary aloha sy nahazakazaka aingany ty fa tena lozy ty. Zay zany dikan'le doroala hitany dray atary ambany atsimo tarike. Fa nga izy efa tonga sahady? Tonga lolo izy fa farany herinandro ka. Fa ampio raha tsy manao zavatra ianao andamina indray ny etantsika makany an-tsaha. Ao are, ao fa pika ianao ka. Sady efa nizakaiko iny manko hoe tsy maintsy asika zao mifatongavany zareo a. Fa misy iny koa. Mbola manontany avao koa anao. Anao Aprimy zay hoentina fa andeha hifindra monina any an-tsaha indray tsika ary Jaya. Sahady. Malakilaky mainao Jaya. Ary sao dia mila mampilaza ny zandary antsika aloha ry havany Jaya. Tsy dia ilaina ho azany. Efa mahaino an'izao koa angery zareo Efa hainy zareo aby zao mitranga sy aton-javatra rehetra zao. Fa asany tsy alaisan'ny zareo fanapahan-kevitra. Ary misy feom-basianko anie zany Tena efa ry zareo zany. Jaya! Ay anao! Efa avy aho. Asika aina amin'izay. Ndao rena. Niditra amin'ny vetivety dia manaraka anareo Avla eo akatony fotsiny fa tsy maniny io. Efa nasaya eo. Dia asaiko me. Tsy any amin'le falehantsika fa hafa. Aia. Aleo zany mandeha mialoha. Ara fotsiny Eka. Ary tena hafa mariny ty toerana ty ry havany Jaya. Misy toerana maro azo fiainana ane aty Efa voajanahary natao amin'izany mihitsy angamba. Dia efa nataony nisy dahalo koa ve? Dia isy alofana ihany koa zany Mandeha malaky efa afo. Zany ve? Aza tsy hitanao io miteraka be io. Tena mariny zany ry havany Jaya. Mila miala eto inga antsika zay fanafody. Andao aty. Tena aty sisa nirikako. Diasa eky. Tsy azo aleany rina. Aleo miaritreto. Manapahazo amin'ny nonany hafa. Ka iena ane sady takotakona misy ohatran'izay Ien sisa zao metiko. Ka tsy mety hoa eny. Fady mandeha eny rina. Fady? Eka sawa. Sady vono ihany eo so lasa tozo eo sika ka. Tsy azoko mihitsy Iny tsy azonao. Zao Dia zay ny antony tsy azo andehananao. Mazava aminao zay? Ay, azoko fa mahaliana izy ty ry havany Jayako. Ka manandrakandran-doza ia. Zay raha efa nizakaiko anao iny. Eny tsy anandrakandra na aloha Aloha nareo vao tonga io kaiky mitovy aby. Meka ny tao merin'olo. Ny ao an'eritreritra ao ma zao tsy te handeha eny. Indriko zampobasy. Sambarana be izy zany Reo lesy le izy Kay, tena makarary maso izy zany Avo be sa paradisy Nanonofo sahady ve neny eo ambadika eo zany nefa voateo niakatra tao am-pandriana sady amin'izay mivazavaza be manaitra ery. Azoko Kay, mamay be Avo be sa paradisy Neny alaiko ty Neny, maninona ianao? Oe,
ay ve nofy tena laly izany marina. Tena sady mivazavaza mafy be ange ianao no mikakakaky e. Ino koatrao amin'ny hevitro mihitsy, izany no nahatonga namohanao taty. Hafahafa mihitsy le nofoko teo ka. Fa amin'ny firy aloha izao e? Mbola vao amin'ny valalatsaka ary izaoko. Ay ve. Aleo aloha anasa tarehy kely ka. Raha tsy mahita toro-tsondra eny dia ahoana ka? Ka tsy te hamerina ohatran'ny nofy intsony akia. Fa ahoana nefa le nofinao izany e? Enondry ange izaho e. Tena ohatratra eto antsika reto fa tsy aleo ve mitsofoka anatin'ny tsy lava-bato itsy a? Tena mba miangavina ireo izy mianaka sady jery reto vahoaka mitsoaka aty reto koa. Tsy hoany mihitsy aka. Ka iandro vinoana fotsiny eto ary ve zany fa tsy mba navitra aina mihitsy ary Monsieur Tamora. Sady ndio maravoakoa tena rehefa. Ndao are. Fa samy tondra hafa amin'ny azy da atao fanahy tsy bevana diranao a. Ary aleo ary ho raisiko an-tanana ny fitariana anareo manomboka eto satria nanareo aza mbola tsy nisy niditra tato. Manaraka anao eky zahay. Mbola nisy olona hafa nanaraka antsika avy ao ambadika ao. Maromaro ndrio. Ay, dia mitambatambaraka aiky ny afo daholo ary zany sady mandeha. Zao dia aza miala lavitra atandremo kosa dia misy taraika ny faranareo any. Aza mifanary mangina daholo hoe ino izany? Marenina beky. Lantro malety zavatra hita amin'ny masoko ity aza misy minetsika mihitsy aloha na ny fiaina aza ataovy moramora. Mangina be ka betsika izany. Bibilava ray ngeza be vatany ohatran'ny vatam-piako fa ny lohany misy anankiray, roa, efatra, dimy, fito. Toy izany angamba le atao hoe fanano. Andriamanitra io fa mahita anay. Manantona anay tsy moramora anie izany lohany izany Andriamanitra tena torany izay amary tsy nazaka nahita ny tarihan'ilay biby. Iny kosa fa hankisaka moramora ilay biby dia voaka angamba na ianao izany vasy zango. Voatsindra ny vatany ny tongotra. Tsy mahazo mamoaka feo mihitsy nefa aloha. Atao akory zay rehefa mandroso makany alohan'ity biby ity dia velomina izy. Misy biriky ato amelomako azy amin'ny alalan'ny fofona gazy. Yabandray sady koseho moramora ihany aloha izay fa nitsahatra ilay feo ambasy. Angamba kaiky ny vavan'ny lava-bato any dahalo. Tafiditra vava ry zaho ladalalo fa sady misy lanon'ilay biby koa ao zango. Eo hoe Monsieur Tamora. Velona amin'izay aloha Jayahy. Izany dia jery ny afaka atao ambadika ao. Hitondra olona hiaraka amiko aloha izany. Rina. Aza matahotra ianao andao zalahy, andao hiaraka amiko aloha Ary tsy dia mihatsika intsony anie ity biby ity izany andraso hoe aloha. Andeha alaiko ity basy hitako ity aloha dia tsapaiko amin'ity ny rambony raha mbola mihetsika. Tena maty ity biby ity ka.
misaotra Andriamanitra afa-dozy izay. Andao ry zalahy hiverina ho any amin'ny Tritamora amin'izay a. Andao e. Vita ny ady e. Da misaotra anao Ekrina, tena mahery fo tokoa ianao. Aiza koa no hoe mahery fo e. Raha tsy ianao nanery antsika hiafy natao anatin'ny lavabato iny tao angaty tsy ho faty aby atsika. Zaza miala tsiny fa karazan'ireny nanery anareo nanota fady reniko. Aya, nanampy anay nahalala ny tantaran'ity tanànanay ity ihany koa zany anao e. Fa ny mampalahelo anahy dia izao ry Abandray ahy e. Ty tanànantsika ty maiko. Zay nataony zareo rehefa tsy azon'izay dadaviny. Efa nataony mponina tsara hafinany aby ny aombony ka tsy hitany zareo dia vinitra zareo. Amin'izay koa tsy afaka manaraka azy ny vahoaka. Diso tetika nefa ry zareo sady tsy nahazo ombony maty dahalo. Maty any aby, maty n'ilay biby iny. Ny fandiovana ny tanàna, fanalana an'ireo faty miapatrapatra ireo ngamba izao tsy maintsy ataoko. Eka, hitondra olona tsika dia hiverina ho any sa hiandro maraina? Tsy maninona re raha za ihany aza manao an'izany a. Meo lehilahy fotsiny aho hiaraka amiko raha pitso ry Abandray ahy. Raha tsy mampaninona anao ka ilazako ary zalahy dia asiako makeny. Mety izay e. Fa za aloha akanetako fa mbola adiniko anaty lavabato ao a. Sioka tsy matahotra ma ianao? Fa tahorana ve izy ohatran'ilay teo aloha teo ireny e. Tsy matahotra intsony ary Abandray ahy. Fa nakaiza marina moa zany Dray ahy e. Nasiako natory avy hatrany izy fa reraka be noho ny fahatarainana hitan'ilay biby e. Ay, mety zany ka. Izay ary aloha zany fa andeha vetivety akanetako e. Tena maizimaizina be kay ny andro a. Le afina taneta may fotsiny mampazava azy tioko. Iza moa zany no aninona na aty e. Efa maty raha teo koa le biby iny. Iny ninana izay nakao anatin'ny lavabato io. Ary tena tsy fantatry ny zareo mihitsy anie zany fisian'ny zavatra iny tato e. Fanano olona maty isaky misy makao. Dia inona zany no mahatonga ny olona tia hafantatra ny ao anatin'io lavabato io? Dia inona ihany koa tsy amelan'ilay biby ny olona tsy hiditra ao? Ty aloha eto fefa tonga e. Ary aleo aloha ampiretiny ty azo ty mba hampazava ny lalana. Andriamanitra! Tena naleko mihitsy ianao mivantana ny mankaty Monsieur Tamora. Ino raha hitanao? Ao anatiny ao e. Ao ianao mahita azy. Andao vefa kely sisa e. Ary eo midira amin'izay. Jereo ihany izay asiana ny tongotra fa mbola ao ilay fatim-biby sy ilay fatina dahalo be dia be a. Monsieur Tamora, sokafy tsara amin'izay ny maso. Oay, ino aby raha hitako reto? Reo izy ireo Monsieur Tamora. Da tena tsy mihina e masoko roa. Aleo tsapaito. Tena izy marina. Rina, manonofy e? Anga tsy manonofy zany ianao. Tena izy ireo. Zay ny antony biby io tato. Dia niambina an'ireo vatosoa sarobidy ireo ny antom-pisiany tato zany. Vatosoa sarobidy tsy amina kilao fa mataona angamba satria rakotra aby zay jereny maso. Rina? Manana ny asany tanànanareo ry Abandray ahy. Matoa tondrana harisy an'izao. Da akory nanaovana an'ireo zao? Andraso aloha mieritreritra tsara aloha tsika mandritra n'ity alina toriana ity dia maraina miresaka tsara e. Mba hisy atoriana avao zany fotoana eritreretana zany? Mba hakaina kely fotsiny e. Asikarisika ody aloha e.
Efa tonga ianao? Mbola nandalo kely tany amin'ny havako aho. Dia manahoana hono izao ka? Za tena sahirana amin'ny tsara an'ireto taratasy fanadinana an'ireto. Tsara be tsy manao izy ao. Veloma aminao any hoe. Ary manahoana ny asanao ka? Mandreraka olona tanaty. Manarabirabo tsy hay hoe ino antony. Aza vao heritra Iaho hoe mpangoaka rena hoe iaho amin'ny havako. Mbola zany resaka zany foana koa ve? Tsy haiko. Aza mirarahana izany fa efa nataontsika ara-dalàna tsara neny nanambarantsika ny fisian'ireo vato sarobidy tao anaty lava-bato ireo dia aza mirarahana izany intsony koa ianao. Avy aloha izay iteny ihany iteny. Miaiky malala. Ary ianao lasa niova be Niova be maninona? Taiza hoaiza zao no nahazonao an'izany fitenina izany ka? Taiza Zange efa manana telefônina avilety. Dia mba manaraka ny zava-misy ao amin'ny tambazotra ao. Malaly. Oiaky chérie. Adamary raha tsy ampozina amin'ny fiainana. Tamariny dadikotry. Iza nanampo an'izao fiovana rehetrarehetra izao. Eka sao fanamboarako raha mafana anao. Karakaray vadinao akia. Sady reraka be ny asa koa za tamin'ny androany. Avy eo koa nianatra nitondra tsara n'ity fiara voalana rodage ity. Aiza marina moa alantsika rodage io. Mila entina lavitra ny ahono hoe. Hoentiko any Antananarivo ianao. Mety? Arina ka mavandala teo moa. Oviana ianao mahita na amin'ny blague izany asehoko amin'ny mamako anao ohatra Ato amintsika ve zany klakson izany ry Rima? Ry Rima? Eniko izany ka. Io katikaty ireo izany. Ary mitady olona ato angamba. Ody reriny eny Ody Rima, tena iriny izany. Ndray ny zanako mariny. Irina, tena fihiniko mihitsy aloha ianao ka. Tonga teny atoraka be tamiko neny. Zato koa tiriny eny manahoana ianao? Ary manahoana Rima? Manahoana tompoko? Azafady. Izy reriny eny no Jaya. Izy koa samy mamako ry Jaya. Dia itsy tovovavy itsy. Izy no Rima namako. Ary tena mifampitondra toy ny mpianadahy mihitsy izay. Da faly mifantatra nareo. Rina, fa ahoana aloha izao Ahoana amin'ny ahoana kory ny eny Zao fiovany zaoko. Inona vaovao? Be dia be mihitsy ao vaovao tandry ny eny Ny tatiako aloha mba nanao ahoana manahoana ny fahasalamanareo aty. Ary Rima? Rima hoe tao manginginy Akao rano aloha sotrondry zareo akiry Rima fa mafana ny andro. Ka oako izao misy rano any any anaty fiara any mba afaka alainao veritra azafady le ranao tiany lakile akia. Iano ako, salama tsara ve ho anareo aty Salama tsara izay tsy izy miteny. Ny dokotera ary ny alamainako. Efa mahay miresaka koa neriny en'izany Ary ankoatran'izay ka Rima, maninona zany Rima manginginy io endry tsara ve izy io ry ny eny Rima, maninona indriny tsy miteny Tsy nalahelo ny anadahinao ve ianao Zay ndry vao tena very Rima kely. Rima aza varim-barina ohatran'io ka Nalahelo anao mihitsy ary zaiko. Sany moroneny io. Marina mihitsy izany anaka. Tena nanonofy hafahafa izay mihitsy tamin'iray volana moa izy izay sa tamin'ny tapa-bolany? Nofy misy anavy izany ry neny? Dia tsy tadidiko tsara tsony re Dia misaotra kitra Pankina ka. Reto ny vera ary Ary aizany ianao ka?
nga ianao tsy hisotra? Za tsy te hisotro. Kosa mba mila mifandombera kely kosa aloha tsika androanina dia izay fotoana ela be tsy niona an'izay azy. Sa tsy mahafaly andriny fa tongavanay? Moko misy vaovao olazaiko anareo anie, vaovao mahafinaritra. Andeha kafe raray ary aloha e. Fa oriny any tantarainy neny anay rehefa avy eo izany nofo izany Zao mihitsy ka, sao dia adiny keo rehefa eo. Iena re, efa samy nahazo daholo moa tsikako. Engao ary izany mivery e. Zay vao tena very le amin'ny fanantenako. Lasan'ny olona le mba niriko zao zany le hoe anjara. Teo anilako izy taloha tsy nirarahiako. Lasa izy vao hitomaniko. Tsy mampaninona izany e. Isoraka azy foana aloha ny vitany rehetra tamiko. Rina, raha tsy teo angamba ianao dia tsy mbola ohatr'izao Iza kosa mandondona amin'ny andro alina izany? Rina? Avelao aloha hiditra e. Inona nataonao aty amin'izao oro izao? Tia resaka aminao aro Rima. Nazavanao anatin'ny fonao. Avelanao ve? Tsy maninona Rina. Rima, fantatro tamin'ny fijerinao ato amin'ny zava-tonga omaly ny fitiavanao am-ponao. Ary tsapako koa fahadisompana tenanao na en'ny vaovao nolazaiko. Saingy izay kely fiainana. Izao angamba aloha no mety ho antsika. Esory ao an-tsainao no hoe soavaly fatiko izao satria efa nitianao koa ato aloha. Tsia, madio be ny andohan'ny fiarahanay sy Jaya. Ary ny fiainana no nampitambatra anay ho iray. Rina. Andraso aloha nge tsarovy fa na dia tsy miaraka toy ny mpifankatia azitsika dia mbola tiako foana ianao ro Rima. Ary ho toy n'ilay anabaviko tsy nananako hatramin'izay. Izany misaotra lahy be dia be tamin'ny rehetra ny amin'ny rehetra sy ny amin'izay mbola ho avy. Misaotra koa tamin'ny reninao fa nahasolo ny asa efa tsy eo intsony dia mitsotra ananareo norina tokantrano. Sa kosa mino fa mbola ho avy le anjarako izay fa sao miandry ny olon-tiany lahy. Efa fantany anie hoe hiresaka aminao zao e. Mazany ary Rima, ave omeko fiana mamy be ndre. Tsy maninona, omeko oroka mamy ihany koa. Dia izay aloha izany vita reto misaotra antsika rehetra nanatrika Jaya, andaontsika hoe tsy amindrineny etsy aloha. Asikare. Nalemy ilay sakafo? Tena tsara be mihitsy rakizy. Nahay nahandro koa moa izany ny sefintsika kaiko. Aza mampimihoakory moa Rina. Vendry ihany nahandro tao hitako ny sady nahay ny alemy no nahay ny siran-dokako. Fa tsy zarery ange. Fa iza koa ka? Iabandray marina koa mbola ataoko. Ino manana tako tao? Dia misaotra nareo re nareo izao ny fianakaviako. Fianakavianay neny Rima dia iabandray Mba ataovy tamora moa fa izany mba tsara iantsoana azy Aleo rehefa nareo no miresaka dia atsondry amin'izany izy izany Mety foana ka. Eny fa vadika aloha ny resaka Nemy moa izany mbola hijanona aty aminay sa mbola hanao vakansy aty ako sady te ahita ny zafokeliko sahady. Ahoana ka izany ry Jaya? Da hita tselatsela anao endriko. Maninona hono Rina?
ho afy tsy ho ela ny zaza ho any eny a fa efa manamboatra mivady e. teorima ihany zany no aterinako. aiza koa e de za rery zany ny tsy hanao vakansa za koa mbola hitsanona ty loko. de ahoana zany ny malalaky ny trano e arabainy zay tafiditra tsy misy olana zany rena sady nanamboatra trano vaovao aza moa aninona. eno atamoro eka sa alan'ny rena be any andongoroviana moa mariny zany ka. andongo tantara no soratany Hajivony no lalaoviny Fiderana, Tainanantenaina, Silvia, Sarobidy, Safidy ary Mananjara. nandray feo Rivora Zakasala sy Njakarali Arson, nanaty tosa Safidy Tainjanahary.